Andriamanitra ray zanaka fanamasina, saotranao zay noho ny mbola nananay fotoana manatrika anao, manakambara aminay ianao, te hananatra anay manakariva ianao anindrindra, te hamevo-nanatra anay koa ianao amin'ny mahazanaka ao anay. Tsy manam-pahatanterahana nefa izahay, mpanota tsy mendrika nefa izahay, koa mangataka ny hamelanao ny heloka izahay, ny hamondranao fo izahay, ary dia diovy ny fonay hahay handray anao ao amponay ankehitriny, mangetahetanao tokoa izahay, koa aza mahafona mahasaraka anay tokoa amin'ny anarana Jesosy tokonay nangatanay. Amen. Araka ny favoalaza teo ry havana dia lahady fahatelo amin'ny advento ny lahady anio, ary ny anjara telo antsika amin'izany dia zay hita amin'ny lioka toko fahatelo, lioka toko fahatelo manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina, lioka telo ray ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita dia toy izao fivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'ny Tiberio Kaisara, fony Ponto Pilato ny governora tany Jodia, ary Herode no mpanapaka tany Galilea, ary Filipo rahalahy no mpanapaka tany Itoria sy Trakonitisy, ary Lisania no mpanjaka tany Abilena, ary Anasy Kaiafa no mpisorona be, dia tonga tamin'ny Jaona zanaky Zakaria tany anefitra ny tenin'Andriamanitra, ary nankany amin'ny tany rehetra amin'ny Jordana izy, nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka, araky ny voasoratra ao amin'ny boky Isaia faminany hoe: njany misy feo miantso mafy any anefitra hoe, amboary ny lalany Jehova, taovy mahitsy ny lalakaleha, ny lohasa rehetra nototofa, ary ny tendrombohitra sy ny aboana rehetra ahetry, ary ny meloka ahitsy, ary ny lalana mitoatoana ho hamarina, ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Iray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha manomboka ity toko fahatelo ity sika dia anarana maromaro no voatonina eto, ary misy ireo olona nitondra fanjakana, ny lehibe ara-panjakana tamin'izany fotoana izany, tamin'ity toerana ity tany Galilea, ary ireo ngeza lahy tao amin'ny fitondrana manoreto voatanisa ato ireto. Zay tamin'ny ara-panjakana, ary dia mbola ngeza lahy teo amin'ny fiangonana satria mpisorona be. Ihany koa no anisan'ny voatonina tato amin'ity teksta anjarantsika ity dia Anasy sy Kaiafa zay mpisorona be. Ngeza be zany teo amin'ny fiangonana Jiosefa izay. Kanefa ao anatin'ireo mifandrindra amin'ireo dia lazay lioka eto ny fisian'ity Jaona ity, zay raha ara-fahalebiazana eo amin'ny lafin'ny fitantana, dia mba tsy lazana hoe ambanimbany ihany, dia tsy mitovy amin'reto voatanisa ireto, satria raha Matio no maniplaza ny Jaona dia tononony amin'ny akanjo
izay volon-drameva mitory tsy fananana izany. Ny sakafo hohaniny dia valala sy tantely rety, tsy fananana ihany koa izany, tsy ho hitanao any amin'ny lapa amin'ny toerana misy reto lehibe reto ny zavatra tahaka izany, kanefa dia mba voalaza lahatra amin'ireny olona reny jaune araky ny anaovany liogazy eto, ny lazany liogazy eto. Tsy dia manan-dasa, tsy manam-pahalehibe aza na loatra eo amin'ny fiarahamonina, ary tsy manam-pahefana mihitsy amin'ny mpiara-belona. Kanefa dia i Jesosy raha vaditsika ny filazaon-tsara teo, Jesosy mihitsy milaza fa dia mpaminany izy ary tsy mihoatra noho ny mpaminany azy milazany Jesosy azy, ary izany indrindra mahatonga an'io mampilahatra sy mandrindra-dalana ny alebiazan'ny Jaune amin'ireto ngezalahy sy tremalahy voatanisay ireto, fa dia mpaminany lehibe tokoa izy ary fahalalany liogazy ary anambarany azy eto, ary dia noa mafisiny Jesosy tompo sy mpampianatra azy koa zany araky ny nanambarany Jesosy azy. Lehibe Jaune satria irak'Andriamanitra, ary tonga tamin'ny teny tany anefitra dia naniteny i Jaune, lasa izy nitory ny fibebahana tamin'ny Jiosy, tamin'ny Israelita isan-karazany. Izany tsy tonga ho azy fefa araky voalaza tao amin'ny toritenin'ny sekoly alahady teo fa fikasan'Andriamanitra, fanendren'Andriamanitra 700 taona lasa nyzao tantara izao rehefa nilazan'Andriamanitra ny ahatongavany Jaune hiaino lalana ny Kristy ka nampitenenana azy ankehitriny izao. Zany misy feo miantso any anefitra manao hoe amboary ny lalan'i Jehova atao mahitsy ny lalan-kalehany. Nitory ny fibebahany i Jaune, nanambara tsy mety ataon'ny olona i Jaune satria iraka nampanaovina azy izany, tsy nifidianany tavan'olona izany, tsy nijerevany hoe lehibe manakaja, fa dia nambarany avokoa tsy mety ataon'ny olona, ahafantarany olona ny tsy fetezany aloha hiverenany amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana sy ny fiverenan-dalana, fa na tsy ahafadiso izany no fibebahana. Nanapaka ny Jaune ny olona, inona no ataonay? Dia nambarany Jaune, fa raha manana akanjo bohy ianao dia omeo tsy manana ny anankiray, tonga koa ny mpamory hetra. Inona no ataonay? Manontany Jaune. Fa teny Jaune, aza maka mihoatra izay tokony ho alainareo aminy. Tonga ny miaramila, aza mietraketraka hoe Jaune, miolona amin'ny karamanareo, zany hoe aza manao risoriso raha ankehitriny zany dia zany anarany Jaune, ary koa aza miampangalaika. Araky voalaza dia tsy fidy olona hanarina i Jaune satria izany no iraka namena azy.
tonga hatrany amin'ny Herota mpanapaka ihany koa izy niteny azy satria nangalatra ny vadiny rahalany ity lehibe ity mpanapaka ity dia noteneniny izany faharatsiana izany ary koa ny hafa zavatra ratsy hafa izay natao ary dia tranomaizina no navaly ny Herota izany ho an'ny Jaona. Izany no nataony Jaona moa ve mipetraka amintsika vita batisa mpitory ny filazantsara ny fanontaniana moa milaza ny tsy mety eo ny fiarahamonina marina tokoa va sa safosafoana zay faharatsiana nataony olona ao olona anankiray ao amin'ny fiangonana satria izy no mitondra vola hampandroso ny fiangonana vola betsaka ohatra dia tsy sahy tenenana dia zava-maboafaty no atao tsy zany no sitrak'Andriamanitra fa lesona ho antsika mpitory ny filazantsara mpanambara ny sitrapon'Andriamanitra ny tsy fifidianana olona hanarina raha tokony ho anarina mitodika amin'Andriamanitra indray satria izany no asa izany ny nivokany asany Jaona ity raha fitinina izay namboara rehetra dia fitiavana ny namana. Inona moa izany fa tsy mirindrandalana ihany koa amin'ilay didim-pitiavana andritian'Andriamanitra antsika isanandro indrindra isika izay mpanara-dia mitoto mitory ny fivavahana koa i Jaona. Nahoana inona moa ty fibebahana ity? Ny fibebahana dia tafasaraka tamin'Andriamanitra no fahotana io. Mila miaiky izany fahotana izany ny olona ary miverina amin'Andriamanitra indray amin'ny fikena izany heloka izany ary mangataka ny amelan'Andriamanitra ny helo. Izany no lalana meloka nalehan'ny olona ka tokony ahitsy ihany koa voalaza eny. Ny tendrombohitra ahety izany dia ny tsy fahalalan'olona ny helo na ny fanamarina tena atao izay misakana ny tsy handrosoa hiverina amin'Andriamanitra. Voasakana izany ao diso toerana izany ny lalan'i Jesosy manantona anao, manantona te hamonjy anao tendrombohitra mibahana eo anelanelanao sy Jesosy ny faminamarina tena ataonao ko mila entrinao izany ampampizotra fifandraisanao amin'Andriamanitra rainao amin'ny alalan'i Jesosy izay tonga hamonjy anao. Misy ny lohasaha totofana totorana koa izany ry havana dia tandrifindrindra ny fanaranam-po amin'izao fiainana mandalo eto izao manara-po ny olona milona ao anatin'izany filany ratsy izany ny filany mofo izany ka manadino ny fiainana ambadika izany fiainana izany. Ny veriberina ny mahalehibe any Jaona satria Jaona dia tsy na dia tonga reo olona nanontany hoe ianao va ilay Kristy dia nanday izy fa fantany ilay Kristy fantany ilay andrasan'ny olona ary dia io no tondroany mandrakariva tsy izaho ilay izy fa izaho dia ilay mialoha lalana ihany, izaho dia ilay manao ny feo mafy
avy any anefitra fotsiny ihany ilatrany olona hoe mibeba ianareo mibeba ianareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra manondro an' Jesosy an-trany izy no lavo ny fieritreretan'ny olona azy fa izy ilay Kristy andrasana ary marina moa izany izy mantsy ilay niteny raha nifanena tamin'i Jesosy ka hoy izy indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao izay no ampisiany Jaona ary fantatry Jaona fa efa ho tonga izy rehefa nanambara rehefa niverina ireo mpianatra ny raha mpianany ny raha tany amin'i Jesosy nanontany hoe ianao va ilay andrasana sa mbola miandry isika namaly Jesosy nampitondra teny mpianatry Jaona Jesosy nanao hoe ambarao zao hitanareo zao dia reny manambara fa io tonga tokoa ilay Jesosy nandrasana ela ilay mpamonjy izao tontolo izao ilay loaloavan'ny Jaona nalana ary dia Jaona eto rehefa nalala fa tonga ilay Jesosy ilay nandrasana dia nanambara mivantana fa izy tokony hiety fa Jesosy kosa no hitombo fanetretena tokony hianaratsika fanaradian'i Jesosy indrindra koa izany satria dia mahaso lafaka mandavo atsika mpanaradian'i Jesosy ny fakana toeran'i Jesosy amin'ny izany andavanandro fanondroantsika amin'i Jesosy ihany mpivavaka ary ny fanekena fa izy no ilay zanak'Andriamanitra tonga lofo hamonjy izao tontolo izao izany ihany no antom-piainantsika izany ny finoana izany ny fiakinana amin'izany ary ny fifikirana izany ho antom-pamonjena dia izany Jesosy izany no ampy azahoantsika ny fiainana mandrakizay ilay Jesosy andrasantsika ifankalazana ny fahaterahana krismasy amin'ny fito ambin'ny folo sy roa arivo ity raha mandray izao teny izao sika manatrika izao alahady fahatelo amin'ny ady 20 izao dia aoka iraikitra ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika fa Jesosy ireriany no ampy ananatsika ny famonjena tsy manonjy tena isika i Jesosy no navoa ny lanitra ny lapany tonga teto an-tany hamonjy antsika maty izy izatosy ianao no tokony ho faty kanefa no raisitra izany toerana izany izy nanaingo ho faty handatsakady rano nanadiovany azy ny ataovany atao koa raha mandray izany isika mino izany isika ary miaina n'izany isika dia atsiaro faly ary hanao krismasy hafa aloha izay efa nandrehintsika amin'ny taona ity satria neketsika ny handavo ny tendrombohitra manenanenanantsika amin'i Jesosy eketsika fampanota isika ary mila ny famelan-keloko avy amin'i Jesosy ny ampo ny fanamarina tena ireny rehetra ireny aoka atsahatra aoka hiatetra amin'ny fahasoavana amin'ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy tsika rehetra izay manatrika izao alahady fahatelo amin'ny ady 20 anio izao eto eferenoliao koa dia izany mba ho amintsika rehetra ny fandriana ny handray an'i Jesosy am-pifaliana amin'ny finoana fa izany no antony nahatongavany ny hamonjy ahy sy hamonjy anao voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raisy ny fitahiana ny fitiavan'Andriamanitra ray
ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary firaisana amin'ny fanamasina ho aminareo aniany tamin'izao